Isaorana an'izy ireo avy amin'ny sampandraraha misana ny famantarana ny toetry ny andro natondra tamintsika iny vaovao iny teo amin'izay lafiny toetry ny andro izay mahakasika vaovao hafa tanteraka indray kosa ny anohitra ny fanadiovana na ny assainissement eo amin'ny sehatry ny Ijo no tanjo ny ministra misolo toerana Vonjimaiky ny ministra ny Arena anaty rano sy ny Ijo no tanterahina ny tolakandro teo ny famindram-pahefana Tetsy Ampandrenomby. Ny fanohizana ny asa nataon'ny ministra Ahmad izay voatendry ololona no targetra ny ministra Narson Rafidimanana izay miandraikitra Vonjimaiky ny ministeran'ny Arena anaty rano sy ny Ijo. Ny tolakandro teo moa no notanterahana teny anivon'ny fobetoeran'ny ministera teny Ampandrenomby ny famindram-pahefana. Adin'ny ministra namany teny kely teo fotsiny hoe ny chance nampetraky ny président de la République azy indray natonga azy voatery tsy maintsy namela n'ity ministère ity izay hitako amiko manokana hitako tena nandeha tsara misy antso mana hafa lasa sénateur izy na mahafantatsika rehetra zany. Faharoan'izany ny tenako dia vantso andraikitra n'izy ity Vonjimaiky tena Vonjimaiky ary ny tenako tamin'ny gazety hoe ataoko izay étuisany ny asa izay efa nataony satria nahita vokatsoa maro tamin'ity ministère ity ministra Zoky Ahmad anohy an'izany ny tenako amin'izay fotoana ametrahana ny tenako eto. Nanamafy izay moa ny ministra teo aloha izay olona ankehitriny. Faly amin'izao fotoan'izao mahita ny annonce nataon'ny ministra Solana anohy an'ilay assainissement. Nambarany tsy farany fahasadasada ny lalàna eto amintsika manoloana ny Ijo sy ny fitrandrahana Arenan-dranomasina tsy ara-dalàna. Tsampy ny outil juridique tsika fa tsika manenjika an'ireny tena tsampy ny outil juridique lalàna zany tsy misy fahasadasada tsy afaky raha pitahinao amin'ny vidin'le zavatra angalariny ny sazy mahazo azy dia tsisy ampy tsika an'izay tsy hahafahanao miady amin'ilay izy. Jerena koa ny fitaovana hoentina amin'izay efa mba misy fahaizana ny mametraka azy. Zay rehetra zay no nahafahana mijery hoe ahoana ahafahana mampandroso ity. Tsy laza ohatra na izao fotsiny fanamboarana ny raha mahita ny toeram-piasana reto teknisianina reto nareo dia zendana hoe raha izany ny département anisan'ny fahatelo ny fampidiram-bola amin'ny kitapo-bolam-panjakana nefa izao ny toerany iasany anaila mampalahelo anao zany tsy ahitany vokatra matériel efa tsy tenena any ezaka natao daholo zany. Fantatra fa maromaro ireo tetikasa vinavinan'ny ministera ho tanterahana atoato raha tsy laza afa-tsy ny fandaharana asa iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena isany koa ny lalàna enjana eo amin'ny resaka dingandingana mba hampiana ny fitrandrahana an-dranomasina.